Ety amin'ny parking Carrefour ety Akorondrano misy atsika amin'izao fotoan'izao alakamisy 20 volana novambra 2024 ao anatin'ny visite teknika mialoha ny dingana famaranana amin'ny rallye amin'ny championnat Madagasikara amin'ny rallye dia ny Rallye Asacm. Famenoana izay dia tapatapa amin'reto mpifanenana reto aloha isika. Nampiavaka ny Rallye Asacm ity ny fisian'ny mpifaninana avy any ivelany dia i Maty sy Taorian'ny sy efa niteto firenena maromaro izy ireo nanao rally. We wanted a challenge, so we wanted to experience something different. So we rallied in Kenya a few years ago, and we wanted to see more of Africa, and Madagascar looked like a nice place to come rallying. Raha dika tsotsoro moa voalaza amin'ny Maty teo dia hoe te hiaina fanampy vaovao izahay ary verina fa toerana tsara anaovana rally eto Madagasikara. Ny Peugeot 504 Sanj no entin'ny Maty Catherine, izany hoe ao anatin'ny sokajy propulsion. Mahafinaritra andry zareo ny fiara na dia mitady andindy azy ka mety hanany sarotra ny tolona azy ao anatin'ny lanina teritery sy miolakolaka ary malama amin'ny rally ity araka ny filazan'ny Catherine. Oh, this one seems fun. We had testing before we did recce, and it likes to dance a lot. So, although some of the stages have some narrow bits, so we'll see if we can keep it straighter rather than sideways. Okay. Ene, ohatran'ny rally rehetra efa natao izay mampilamina an'ireo aloha zao. Tapaka transmission, tsy possible amin'ny 5, tsy possible ny 45 amin'io le volomorona aloha dia efa tsy afaka. Tany amin'ny taona 2024 tany nahitana ny Araho sy Faby mitondra 205 M10. Somary nanahirana aloha tany naty resaka préparation. Le zanany enjehana moa izy tamin'le Rallye Asacm teo fa tsy tratra moa izany. Somary nisy olana kely tao anaty motera tao. Zao zany izy vao mba hoe milamina zany dia hitako hoe vonona afaka anaovana rallye tsara amin'izay. Dia amin'ity angamba no somary anandrana amberina tanana kely aloha. Inverina efa ninona koa i Mikael Rakotarvelo na i Mika Raligasy lasa rakopiloty izy teto hiaraka amin'ny Eric Beg amin'ity Peugeot 106 ity. Miraba ny mpanaraka ny Kolo TV sy ny Mecamag. Zavatra iainana moa zany tsy maintsy miezaka foana miaina an'ilay passion dia indraindray any ambadiky ny caméra, indraindray mba milalao. Izay koa anisan'ny tena itiavana an'ity sport ity lalao. Taingana 106 izay sy Eric Beg efa niaraka ihany tamin'ny 2023 tamin'ny Saxo. Zavatra efa hita ihany moa zany efa mipetraka foana ny efa misy automatisme efa mipetraka ihany miainga avy any amin'ny 4 roue indray verina 2 roue mahafinaritra foana ihany lalao dia sady hiteo moa zany ity andro ity zao no ataontsika hoe ahitantsika anazy satria miankina be dia be amin'io ny lalana hoe ohatry ny ahoana ny etahan'ny lalana ny note rehetrarehetra aloha zany izay vandraisina tamin'ny reconnaissance dia somary azo atao ihany hoe mila verina jerena kely zany hoe rehefa tonga ny jour-J ny note rehetrarehetra zany isaky ny spécial hoe ohatry ny ahoana ny jerena azy du moins ny premier passage isaky ny spécial atao. Miova copilote Esteban tsy afaka noho ny adidy aman'andraikitra pato ka iaina prince ihany nandimby azy teo amin'ny sezakavanany 306. Ça va, c'est comment il va finamana de fandray tsara ny longueur d'onde de iezaka no tsy glissa loatra. Justement le izy hoe engane mba tsy glissa loatra fa esa natao arak'izay tokony ho izy. Dingana farina amin'ny championnat 2025 ity Rallye Asacm ity ary tena mbola adivana tanteraka ny titre. Samy manana stratégie io. Ohatrany hoe miady be fa efa dernière course dia efa samy mikatsikatsy kely. Dia izay mampety azy no ezahana atao eo. Ny zoma 20 ka hatramin'ny alahady 13 novambra moa no nanaovana ny fifaninanana. Spécial efatra nalainy mpifaninana ny zoma teny amin'ny faritra Merkasiny iny. Lanina Mboboangy sy Ambohimatsinjo mirefy 7 km sy 300 cm no nalainy indroa mandroso ary indroa miverina. Nalama ny lanina no nirotsakorana ny CCS talohan'ny rally.
avy hatrany dia nalainy Matteo Sier possible ny US1 na dia nanao ny deuxième temps hatrany anefa izy ireo tao amin'ny US2 sy US3 dia teo amin'ny larina faharoa nisy azy taoriany an'ity étape inty. Le première spéciale moa zany malamalama fa ça va izy mila mitandriny. Le deuxième spécial efa maina ça va tsara. Mahafinaritra ny lalao. Satria dia tonga masika hiaritra ady service alaindra larety ny US2 sy US4 ampy ny toerana teo amin'ny larina voalohany tamin'ity andro voalohany ity 7 secondes teo alohan'ny Matteo. Nandroany maraina nafinaritra tsara ny lalana dia malamalama fa milay mankafilininao. Zay toa dia mamirina noty vaovao foana fa zay no tena mety aminay dia mamirina noty vaovao zay le mandalo manao reconnaissance. Tao anatin'ny telo voalohany hatrany Olivier sy ny anjara tamin'ireto spécial efatra reto. Izy ireo nanao meilleur temps tao amin'ny US3 ary namarina ny top 3 tamin'ny étape 1 17 secondes tany aorian'ny Arkady. Nalama be tamin'ny maraina dia mbola mitsapatsapa an'ilay fiara aloha satria zay vao nitondra anazy tany anatin'ireny condition ireny dia ezahana ampiakarina tsy moramora. Niova fiara Fred tamin'ity rally ity satria dia ilay Subaru 117 fitondrany dany talony no entiny tony tamin'ny rally de letsi tamin'ny herintaona dia mionja ny niaraka taminy somary seriny ihany Fred tamin'ny fizarina amin'ny fiara ary very 2 minitra mahery ary izy tao amin'ny US4 fa eny ny Fred sy onja taorian'ny étape 1. Rally faharoa ity ho an'ny tainina sy rojo rabenina taorina ny herinandro Araho faninana iray tamin'ny rally Tour de Tana. Efa ao anatin'ny rythme tsara ny tompon-dakan'i Madagasikara 2018 navita ny deuxième temps tao amin'ny US3 tsy tokony nagaga noho izany nahitany Araho teo amin'ny larina faefatra tamin'ity andro voalohany ity. Raha ihany ny mpifaninana ny soratra anarana tamin'ny sokajy SSV 5 tsy afaka nandray fiaingana ny olona ny ara-teknika ny Kanam Andrikeny sy Oceane ka dia nitondra nyity Subaru GC 8 ity zareo. Izy ireo no namarina ny top 5 ho an'ny andro voalohany. Raha teo amin'ny sokajy hydromotrice indray dia nitarika taorian'ity andro voalohany ity raha mahasy rivokelina teo amin'ny larina fahavalo ankapobeny misy andro zareo. Faharoa teo amin'izay sokajy hydromotrice izay tovinenina sy nito 70 secondes no nanasaraka ny Clio tsotra tamin'ny Citroën DS3 André Rama. Nampitao an'ilay fotaka fa nanao fo aloha fa tamin'ilay spécial voalohany zay nanao tetakeo dia saika lasa indray mandeha dia aleo aloha nitandrana dia samiolera moa zany ilay piste dia izy rehefa nivoatra iny dia nampiakatra rythme kely fa dona indray ilay train dia lasa tsy précis tsony ilay volant ngamba ny 2 km tsitra ny arrivé dia very fotoana indray tao tsy maninona ka maka rythme foana zay dia manamboatra simba. Nameny ny podium Madero motrice tamin'ity étape inty kosa itefy sy ny zanany vavy Iloira. Mbola ekipazy mpianaka ny teo amin'ny larina faefatra ho an'ny Dero motrice dia Kamikaze sy Kamity. Tsara fanombohana amin'ny Peugeot 300 nefa ny Arnomena sy Fab satria efa tafiditra fahadimy teo amin'ny Dero motrice izy ireo tamin'ny andro voalohany. Panakaizy Roanina tony mazara dia tarika lavitra be teo amin'ny sokajy Dero motrice Roanina sy Andy tamin'ny US1 sy US2 5 voaka ny lalina ny Clio zareo reto tao amin'ny US3 na dia noverin'ny rehetra aza fa mety na vitany scratch izy tamin'izany. Maromaro ihany ny fiara mivadika tamin'ity andro voalohany tamin'ny Rallye Asacm ity. Nisan'ny tena spectaculaire dia ny nahazo ny Subaru nentin'ny chef kely sy fanja. Latsaka ho efa 30 metatra mahery tany anaty antsana tao anatin'ny US1.
nanao tao amin'ny USA ihany koa ny Citroën DS3 ny Ulysse sy Irina. Ny azo ambara niezaka namita ny championnat izay mivady dia tsy nety kely ilay farany teo fa ny zavatra tena tadidinay sy gravé anatin'ny fonay sy ny sainay dia hoe on s'est toujours bien amusé depuis le début de la saison. Dia ilay farany teo moa zany tsy nety dia izay ilay rallye tsy maninona. Mbola eo am-pieritrretana mbola tsy afaka mideside hoe isy na tsy isy fa mbola ho hita eo, tena mbola ho hita eo. Marina fa tsy nisy naratra mafy ireo mpifaninan'ireo tamin'izany fivadibadian'ny fiara sy fivoahana lalan'izany no ireo fepetra amin'ny aroloza ho an'ny fiara-panao rally. Ankoatran'ireo fiara tradozo ireo dia tsy afaka nanao fihafanana intsony ilay équipage irlandais Mats sy Catherine noho ny olana teo amin'ny moteran'ny 504 mm. Efa nanana olona teo amin'ny embrayage ry zareo ny maraina. Na izany aza dia navalalana maro ny nahita amin'ny fandalovan'ny zareo. No gears. No gear. Fortunately, you can't repent. None. I get out. Push. Okay. And then we go only second gear all the way. So they're fixed now, so we're... Tsy afaka nanao fifananana intsony ihany koa ny Peugeot 106 an'ny Eric Michael noho ny olana teo amin'ny embrayage. Resaka boaty kosa no tsy nafahan'ny Peugeot 505 an'ny fidy anjeva sy miary nanao fifananana intsony. Mbola afaka niverina nanao étape 2 kosa Rallye Asacm izay nitondra amin'ny Peugeot 207 Mecamag tamin'ity, na dia tsy maintsy nanao abandon noho ny olana teo amin'ny pivot aza zareo tao amin'ny US4. Toy izany koa ny Peugeot 306 an'ny Esteban sy an'ny Prince ary ny Land Rover Defender any anja Bob sy Elijo. Tony tamin'ny Tour de Tana dia nifindra lasy teny amin'ny faritra an-dakana sy Atsahalava ny rally tamin'ny andro faharoa. Vao ny spécial voalohany teo Ampotrombo anefa dia nisy ny coup de théâtre na atao tsy mba dia ny tantara tsy nampozina satria dia nivoaka ny lalana ihany koa i Arkady izay nitarika Taorian'ny andro voalohany. Efa ho atsasakadiny mahery vao tafavoaka tao ny Subaru numéro 5 ary dia tratra ny mise hors course tany amin'ny spécial manaraka. Maro ny hevitra teto fa ho lasany Mateo noho izany ty dernièrement ity. Saingy nisy olana ny Subaru triple champion de Madagascar. Andanin'izany hita fa ao tsara Mitsubishi Evo 10 any Olivier. Izay nanao scratch atao amin'ny spécial telo tamin'ireo efatra ny adivana tamin'ity andro faharoa ity. Fa spécial ray monja dia tao amin'ny fandalovana voalohany tao amin'ny 18 km tao Atsalava dia ampy niakarany taina teo amin'ny larina voalohany. 3 sekonda ny elanenana teo amin'ny taina sy Olivier tamin'ny faran'ity étape 2 ity. 2 minitra sy sasany anerinan'ny taina kosa Mathieu. Régularité sy fiabilité izay ny stratégie ho an'ny Jeffy Ziani tamin'ity taona ity fa tsy midika izany mandeha mora. Faharoa folo Bobo sy Arvony mialohan'ny départ ny marainan'ny étape 2. Ny avy mitantara izy roa lareto tamin'ireo spécial efatra tamin'ity sabotsy ity ary dia tafiditra tao anatin'ny top 10 mazava ho azy. Niova loko ny Subaru Herman niaraka tamin'ny sponsor vaovao. Niverina ny faninany lega tamin'ity rallye club an'ity. Fa enina teo amin'ny 2 roues motrices ny 206 Gami tamin'ny étape 1. Nanao saika amin'ny temps 2 roues tao amin'ny S5 fa tsy maintsy nijanona tao amin'ny S6 rehefa vaky carter.
ho an'izay de romotrice zay ihany dia nanatantara ny US5 ho an'ny Esteban satria izy no nanao scratch voalohany amin'ny lalantany ho an'ity pilote avy any La Réunion ity. Nijanona tao amin'ny S6 tao Antsalava nefa ny rally ho an'ny Esteban noho ny olana teo amin'ny pivot. Mbola niady ny lalao teo amin'ny raha masitovinenina taorina ny étape 1 satria 70 sekondra monja nanasarika azy ireo. Lasa lohany DS3 ny Clio tsotra tao amin'ny S5 saingy nijanona teo amin'ny S6 ihany koa ny rally ho an'ny Tovery sy ny Ito. Nandritra izany nampiakatra rythme itoko Suzuki nanao ny deuxième temps de roue motrice izy rola reo tao amin'ny spécial farany sabotsy. Miverina nanao rally be andrantsira to nifarina tao amin'ny S7 deuxième passage tao ampotrombo ny saison ho azy rola reto sy ny 207 Mecamag rehefa navolotry ny transmission nefa vao avy nanao ny deuxième temps de roue motrice tao amin'ny S6. Isan'ny verina nanao rally be tamin'ity andro faharoa ity koa i Maika izay niverina ny fanina indray niaraka tamin'ny Seat Cupra-tso. Rally voalohany ho any any Esporanina kosa ity ny arrivé ny tanjona ho azy mianak'ireto. Mafimafy kely fa samy Rallye Asacm dia hatrehana nafana fo loatra dia tsy nazaka ny mekanika dia zao efa hita ilay limitiny dia tandrotandrina amin'izay efa miassure. Taorina ny étape 2 raha eo amin'izay de roue motrice zay dia mitarika hatrany Rama. Niakatra teo amin'ny larina faharoa kosa kamikaze satria tsy maintsy nanao abandon ny TFC Luire na dia faharoa azy fa tsy nety ny boîte de vitesse. Plutôt stratégie angamba ny anay satria tsy ho an'ilay rally classement no lalaovinay amin'ity fa ny championnat efa mamarana antontsika dia mbola misy point amin'ny championnat mbola en jeu zany ao anatin'ilay izy, que ce soit en deux roues motrices, que ce soit au anaty classe M12 deux roues, que ce soit en mixte, que ce soit amin'ny copilote jeune. Efatra zay zany no en jeu, zay mahatonga anay gérer be an'ilay course zany. Fahatelo kosa itoko Suzuki. Mafy aloha ny rally salama Mecamag azafady. Mafy ny rally sady lava aloha mbola tsy vita izy io. Maly tena endry tsara aloha satria fotaka. Androany maraina koa. Andrany hariva vao tena ohatran'ny ambany lalao kely fa na izany ary mitandrina tsara ihany fa tena mbola lava ny lalana. Mbola lava. Mbola anatin'ny fifaninany tsara be tojo izay niova copilote tamin'ity idodany namaky ny notiny. Raha teo amin'ny T2 indray dia azo lazaina fa cavalier seul ny an'ny Fredis 10 niaraka tamin'ny Suzu de Max satria ny anantarina ihany koa Anja Bob sy Elijo rehefa miverina nanao rally be nahitana olana teo amin'ny lafiny famatsiana herinaritra ny Land Rover Defender. Nisy indray coup de théâtre faharoa tamin'ny famoahana vokatra ty étape 2 ty satria dia disqualifié Olivier noho ny hoe fanampiana avy amin'ny olona ivelan'ny équipage raha niditra ny parc de réparation farany tamin'ny sabotsy io izy ireo. Spécial efatra ny namarana ny rally ity sy namarana ny saison ihany koa ny alahady fiara 40 tamin'ireo 20 nandray ny fianganany zoma sy isan'ny nandray ny départ ny alahady. Vao nanomboka kelikely nefa ny US9 voalohany efa tojolana be todo sy toda. Niezaka ny nanamboatra izy rola fa tsy maintsy niala andarana. Niala andarana rehefa nivoaka ny EUSDC ihany koa ilay gaz d'exta noho ny olana teo amin'ny moteur.
Mangity. Non, en fait, efa abandon zay omaly vaky carter tratra le vato lahatra tao anatin'ny S6 tao de vaky ny carter de tsy maintsy nijanona moa zany. De androany na tena rallye be zany hoe mba hitazana anatin'ny aimant zany hoe mba efa nanantena kely tanatin'ny aimant zany de bof nipoka moteur moa zany de zay le mécanique. Sedra fanampony ho an'ny kenisy Oceana ny nivanitra reo fiara tamin'ny ora farany satria ho an'ny SSV na kanoty samy hafa mihitsy nefa na ny position de conduite fotsiny ihany azy nefa dia nahita vokatra tsara ihany zareo reto. Mbola fa efatra keny tamin'ny étape 2 nanana olana izy ireo tamin'ny boucle maraina ny étape 3 fa navita 3e temps indroa tao amin'ny boucle faharoa saingy sy tonga teny amin'ny arrivée finale teny amin'ny aéro village Salamatra zareo fa maty tao anatin'ny liaison farany izy Subaru GC8. Fa ny tena mipetraka tamin'ny fiangana tamin'ny ty andro fahatelo ty dia ny hoe voatazon'ny tena Sorojy Rabenina ve ny larana voalohany. Nalainy Mathieu ny S2 tao amin'ny boucle maraina nanalany ny atsasaky ny fahatarana roa minitra sasany Taorian'ny étape 2. Saingy tsy namelany tarina ireo spécial roa farana raha tsy azony ka nandrombahan'ny fandraisana tamin'ny Rallye Asacm 2025 ty. Tara 2 minitra sy 5.70 sekonda tateoriany Mathieu. Manahoana ny tsirony tsara foana moa ny tsirony rehefa misy victoire tamin'ny farany zao zay fahatelo dia ty zany ny voalohany indray dia mahafinaritra fa sarotra foana moa ny mandresy rehefa amin'ny rallye ohatr'izao satria be dia be ny zavatra mitranga. Ie, ny mécanique aloha zany somary tena ny zavatra niova par rapport amin'ny taloha ny zavatra efa mety dia afaka mi se concentre kokoa tamin'ny olombelona. Dia iny koa moa zany somary nisy novaina na ny fiaraha-miasa ary na ny fomba fanomonnanao tsy maintsy novaina kely vao mety le izy dia ataoko hoe zay zany fitambaran'izy roa le izy. Moteur vaovao ny tao anatin'ity Subaru NT7 amin'ny Fred Sontsy ty ary tena mbola tao anatin'ny fitadiavana ny réglage zareo tamin'ity Rallye Asacm ty. Deuxième temps tao amin'ny S10 fiakarana hainy tsara indrindra vitan-jareo miampy troisième temps maromaro. Fred Sontsy ny fahatelo tamin'ity rallye ty ary fahatongavana voalohany ho an'ny Fred izy ty tao anatin'ny manche maromaro. Nafinaritra ny lalao ho an'ny fiadinan'ny larina fahaefatra raha 5 sekonda teo alohan'ny Ramay Jeffy tamin'ny fiangana teny amin'ny aéro village Salamatra ny maraina dia lasa 20 sekonda tany alohan'ny Subaru N8 ny DS3 taorinandro spécial efatra nataony alahady io. Tamin'ny fandalovany ny roa tao fiakarana ny tena nandavahan-drama. Rallye mazamazana fa nafinaritra. Rallye niova condition par rapport amin'ny d'habitude satria araky ny hitantsika ny orana namela dia lalana malama. Donc tsy maintsy mila gestion betsabetsaka dia taty amin'ny farany zay vao afaka hoe mandeha mafy. Eny effectivement zay moa zany tsy dia tena misy stratégie be hoana fa tena hiditra arrivé ny tanjona tamin'ity satria avant ty rallye ty mbola deuxième tour zay teo herinandro roana moa fantatritsika ny talentany nivon'ny sport auto fa tena hoe mandeha mafy. Donc stratégie ny tamin'izay hoe miditra arrivé dia miezaka mandeha rehefa afaka mandeha dia puis manala rehefa afaka manala. Na izany aza dia vokatra tsara indrindra ho an'ny Jeffy tamin'ity saison ity ny larina fahadimy azony. Ankoatran'izay dia ny Subaru ho an'ny Jeffy no isan'ireo fiara roa navita ireo spécial tamin'ny rallye rehetra tamin'ity saison ity. Ny fiara faharoa navita ny spécial rehetra dia ny Isuzu D-Max ny Freddy izay tafiditra fahenina teo amin'ny filarina kapeny ary voalohany teo amin'ny fiara T2. I Bobo sy Arvoniny teo amin'ny larina fahafito. Tena mafy kosa aloha le izy fa atao hoe nangarangara ny vitana teny dia tonga ihany efa saika tsy tonga angambany zay ny azo teneny. Tsy dia teneny isy hoe anina fa angambany ataoko hoe mijery ihany aloha zany vao hita hoe lavalava mafimafy ny lalana dia zay angambany any hoe géré kely ihany zay tanatin'le izy dia aveo moa lasa géré automatique zay tratran'ny olana amin'ny fiara zany dia lasa vao maika nety. Favalo ary faharoa teo amin'ny deux roues motrices i kamikaze kamity izy mianakarea tany koa ny voalohany ho an'ny équipage mixte.
nameny ny podium de roue motrice Toko Suzuki fa 7 teo amin'ny filarina kapipeny. Tavela teo ambanin'ny podium de roue motrice Aro Nomena sy Faby niaraka tamin'ny 309 ngezaka ny nanetsina ny 2 minitra nanasaraka azy tamin'ny Tokiany reto zandrikely ny fahalarivo reto indrindra tao amin'ny spécial telo voalohany tamin'ny étape Taorian'ny fa voatazony 205 hatrany ny 3e place de roue. Aro Nomena sy Faby ny namarina ny top 10 général. Rallye aloha mafy en général tena farak'izay mafy satria ny lalana somalo nalama maimaina amin'izay lasa cassant be ilay izy nisy olana kely koa fiara tena tsefatsefany teny fa bon tonga soma tsara aty amin'ny arrivé aloha dia izay ny objectif anay zany tamin'izay le reprendre dia faly victoire en M11 oui premier rallye le 309 mendrika ho anazy le victoire zay koa tena tedavina hoe arrivé zany dia tonga soma tsara zay. Azo neverina tsara ny 2e place teo amin'ny 2 roue motrice ho an'ny TFC Loira raha tsy nisy ny fanoloana boaty ny asabotsy ariva ka nahatonga azy ireo hanao rallye be. Tafiditra faharoa foana ny 205 elfadady tamin'ireo spécial telo farany tamin'ity étape 3 ity. Izy mianankireto ny namarina ny top 5 ho an'ny 2 roue motrice ary arrivé voalohany ho an'ny Loira ihany koa. Tena faly tsombotratra moa zany tsy hita izay tenenina fa tena faly. Kivy aloha tamin'izy satria hoe rallye be fa bon nalefana ihany le izy tao daholo ny tsara sy ny ratsy dia arrivé aloha ny tanjona fa izay koa tsy misy hoe championnat enjehana lalao fotsiny ihany. Na tsirony tsara dia toy eny aloha mbola tsy hay mihitsy fa arakaraka ny fahafahany. I TFC Loira ny faharoa teo amin'ny équipage mixte de roue nanaraka azy ireo Maïka sy Anaïs Morane. Rallye voalohany ity ho an'ity zanaky Maïka vavy ity. Je sais pas comment dire, mais ça va. J'étais pas trop le micro-tanapé. Non, on n'a pas vraiment changé les notes. On est resté avec les notes sur Kolo. Isan'ny sary tena tsara tamin'ny Rallye Asacm 2025 ny podium de roue motrice mixte satria iray mpianakaviana sy ny zanany vavy avy ny teo ambony lampiazo. Namarina filarina tamin'ity rallye ity Hermanna Sklona izay voatery nandalo rallye be taorina ny étape 2. Ankoatr'izay iny Rallye Asacm iny namaritra izay ho champion tamin'ity saison ity. I Mathieu Ser possible en champion de Madagascar 2025. Titre fahaenina ho an'ny Mathieu, voalohany kosa ho an'ny possible. Tena ny saison aloha zany netombohan'le izy moa hainareo filinana ny anay sy Mathieu tamin'ny voalohany dia niainga teo izay mitsamina dia hoe andao ataony rallye. Dia ahoana nanao saison dia nanao saison izay mitsamina dia lasa nandeha ny rallye dia nisy résultat teny dia aloha vitaina hatramin'ny farany milay. Dia hita moa zany le rallye farany le Rallye Asacm dia merci an'ny club organisateur moa club anay nafinaritra tsara ny lalana. Nisy pépin kely zay maly amin'ny resaka direction dia ohatrany hoe taraikiraiky kely fa tsy maninona. Dia tamin'ny teo moa zay après midi teo nisy tsisy frein zay après midi teo fa hoe aloha atao tonga tsara fotsiny dia champion zany zay mitsamina zao le rino champion 6 fois champion de Madagascar, ça rookie champion de Madagascar une fois. Isaorako an'Andriamanitra voalohany dia isaorako amin'ny Mathieu moa zany izay niaraka taminay teo dia ny sponsor rehetrarehetra izay nanohana anay tena mahafinaritra be. Zay ny azoko tenenina. Merci. Champion teo amin'ny 2 roue motrice kosa i Ramasy Rivikely. I Fred Isdiso no champion ho an'ny Sokajy T2. Ary na tsy nandray tsara tamin'ity rallye ity i Zaka Smijoro dia izy ireo ny champion ho an'ny SSV. Tsy nanao fa tsy ny andro voalohany i Maty sy Catherine fa nahazo tsirony tamin'ny rallye malagasy izy ireo ary tsy dia diso fanaitenana loatra. No, this is rallying, so these things can happen. So no, not too disappointed. Enjoyed the rally when we were running, so it was very enjoyable while it was going, so it was good. Mahafinaritra Madagasikara Catherine
na ny olona na ny tontolo ankapobeny na ny fianakaviam-ben'ny rallye ary azo heverina ny ahitana andry zareo hiveriny faneny eto amintsika indray. Oh, I think we are addicted now. We are addicted to Madagascar. Amazing people, amazing culture, amazing rally family. We have a whole new rally family in Madagascar, so it'd be good to come back again and hopefully get more stages. See you next time. Oh, thank you. Amin'ny ankapobeny aloha zany ny lamma ny rallye zay zava-dehibe zany tsisy misy moa zany ny tsika moa amin'ny fotoanan'ny fahavian'ny orana zany dia malama ny lalana misy ny accident fa tsisy ainana foy tsisy hoe naratra be nakaiza zany fa dia mety tsara daholo aloha hatreto ny faninanana ohatran'ny mahazatra moa misy majinijinika sarotsarotra ihany fa totosa soamatsara ilay izy isaorana ny mpanohana isaorana ny mpandray anjara isaorana ny club asaka sy membre tsirairay zany zay tena miasa sy miditra amin'ny tsipria mihitsy ahafahana nanatotosa soamatsara ny ty rallye ity. Amin'ny herintaona zany dia manana ambition tamin'ity moa zany tokony hoe rime ny Asacm.